Fananeo ny heviny manoloana ny volavolan-dalàna momba ny fanovana rafitry ny CES ihany koa ny mpailalàna Jean-Éric Rakotoarso raha ny voalazany dia misy lafiratsiny nefa misy lafitsarany ihany koa ny fampitomboana ny isan'ireo mpikambana andrafitra ity androm-panjakana ity. Be loatra ireo mpikambana eo anivon'ny CES raha tafakatra 120 araky ny volavolana didim-pitondrana tapaka nandritra ny filakevitry ny gouvernemanta farany teo raha ny hevitry ny mpailalàna Jean-Éric Rakotoarso fa zavatra tsara kosa nefa ny fisokafan'izany androm-panjakana izany eo amin'ny firafetany. Raha ny lafitsarany aloha zany hoe misokatra kokoa le izy hoe ny karazana olona zay ataonao teo rafitra io misy ny mpitsara dia misy ny karazan'olona hoe ivelan'ny mpitsara. Zay zavatra zay moa zany tsy zava-baovao fa zany tamin'ny zareo namolavolan'le lalàna mikasika an'io tamin'ny voalohany efa ohatran'izay ny fipetrany tsy mpitsara fotsiny no tao anatiny tao fa misy ny administrateur civil, misy ny mpampianatra lalàna, zany misokatra zany misy ny avy amin'ny firaisamonim-pirenena. Ohatran'izany zany ny eritreretana azy tamin'ny voalohany fa taty aoriana moa dia niovan'iny izy hoe mpitsara ihany ny ao anatiny. Ny lafiratsiny amiko dia io lasa be dia be io lasa 120 420 le izy zany lasa ohatran'izay foana ny zavatra nanahirana nandritra n'ity teteza mity ity zay rafitra atsangana dia fenon'olona dia lasa ohatran'ny fizarana seza izy dia lasa matiasiny le zavatra ary indrindraindrindra raha tena hoe anao asa tsara zany hoe io moa zany ny atao hoe hitsara ny fifidianana raha tiana ho tena mandeha sy tena hitompona sy tena andeha tsara ny zavatra dia tokony tsy atao olona be dia be. Nanao ny heviny ihany koa ity mpailalàna ity mikasika ny fivoriana tsy ara-potoana eny anivon'ny parlemanta izay andinika izany firafitry ny CES vaovao izany. Raha atao lalàna izy moa zany ny eritreretany zareo azy tsy dia olana loatra zay zavatra zay fa ny manahirana fotsiny hoe tena hitsinjo ny tombotsoa-pirenena ve ro parlementaire reo satria raha ny zavatra ny aina hatramin'izao indrindrindra moa le zavatra le hoe filoham-pirenena efatra amin'ny telopolo reny hita zao nge fa tsy manara-dalàna tsy manaraka lalam-panondrenana ny ana dia mbola lanina amiko aloha tsy matoky ny parlemanta nitetezana hitany zavatra reny dia tsy matoky ny parlemanta nitetezana hitany. Nitondra ny fijeriny mikasika ny raharaha lazaraza fiarison ihany koa ity farany. Hoe zavatra tsy mety koa ary moa zany le sary nandehandehana manerana an'izao tontolo zao le fomba ny samborana azy iny atao fa mba misy fomba manaja zon'olombelona fisamboran'olona tokony ho tsy ohatran'ireny raha isamborina izy ataoko fa tsy voalohany izy fisamboran'olona teto amin'ny firenena fa tsy mety reny tena. Ho an'ity mpailalàna ity dia manaratsy endrika ny malagasy ireny zava-nitranga ireny.